dia mbola amin'ny fivaliana trano no ahafahana miaraka amintsika indray a ao anatin'izao teny fampahirizan'izao zay andraisantsika indray ny afatra avy amin'Andriamanitra indrindra manoloana ny toe-javatra sarotra izay antalovantsika amin'izao vanim-potoana izao satria raha mandinika ny toe-javatra nisy isika dia ny aina tao anatin'ny ady mafy izao tontolo izao misy antony izany rehetrarehetra izany alohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika Jehovahandriamanitra ray eo dia misaotra anao mandrakariva izahay noho ny fitiavanao sy ny famotramponao lehibe mbola ahafahanao miresaka aminay manambara ny sitraponao ary mampiomana anay ny amin'ny zavatra mafy ho avy tsy tapina fiainana aminay ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao fa betsaka ny zavatra tsy ampozina mampitaintaina mampivarahontsina ny izao tontolo izao kanefa ao anatin'izany indrindra ianao no miditra mitsehatra mampafantatra anay fa tsy misy zavatra tongatonga ho azy fa trompetra atsofinao izany rehetrarehetra izany mba tonga anay hiverina tanteraka aminao dia mankataka ny fanahinao masina anokatra ny foamam-panahinay ny amin'ny famarinana ny teninao ary manantena fa hitondra fampiononana ary hanome fanantenana vaovao ho an'ny olonao ianao dia mitenaina Jehova fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy amen dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo ho amintsika mandrakariva ao anatin'ny fanadihadiana ny bokin'ny Isaia toko 7:10 isika izay tsy afa-misaraka ny amin'ny toe-javatra mitranga manerana n'izao tontolo izao sy ny fikasan'Andriamanitra dia hamaly vavaka ny olona ao anatin'ny toe-javatra sarotra ankatritsika fa ao anatin'ny Isaia 7:10 dia tahaka ny toko anankiray kanefa manambara ny fivavahana marina tian'Andriamanitra mba hiainan'ny olona izay raha fitinina dia mamerina ihany tsika hoe fivavahana marina dia tsy hafa fa fifadikanana marina tsy hafa fa tena fitandremana ny sabata marina ary raha ny afatra tamin'ity taon'ity izay mifandray tamin'ny taona 2016 talohan'izay 2020-2021 dia Andriamanitra tonga eo amin'ny faratapin'ny antso mba hiverenan'ny olona aminy satria handalo toe-javatra sarotra izao tontolo izao ary ny fahoriana ny ady ny aretina ny tranga dia ohatran'ny Andriamanitra miteny amintsika hoe manapa-taperana ny fiainana ety amin'ity izao tontolo izao ity ary tsy mijanona treto ny tena fiainana fa misy ny fiainana mandrakizay izay homanin'Andriamanitra kanefa tsy tian'Andriamanitra horingana ny olona fa milohan'izay fandravana tanteraka izay ao anatin'ny fahoriana mafy dia mafy izay dia miantso ny olona Andriamanitra mba ho tonga amin'ny fibebahana ary izay no natonga azy nanao antso dia amin'ny Isaia 7:10 hoe izao ny fiantsonao fa aza malena zandrato ny feonao tahaka ny anjomara ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany satria indraindray mandeha anjambany fotsiny amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ny olona ka tsy mahatsapa intsony fa lasa fomba ivelany sy fihetsika ivelany ny fivavahana izay tanterahany ary betsaka nefa ny zavatra lavina sy miova kanefa tenin'Andriamanitra izay hiteraka fahaverezana ho an'ny olona Andriamanitra rehefa manambara ny fahadisoana sy milaza ny fahotana tsy mba manameloka izy fa manokatra fotsiny masom-panahin'ny olona hoe diso angereo olona zany lalana izoranareo izany fa tia ny tena lala marina tena fitiavana ny mahatonga n'izany rehetrarehetra izany ary nambarany ao anatin'ny Isaia 7:10 ilay fahadisoana ataon'ny olona tsy manameloka araka ny teny nambarantsika ary izay moa ny votoatony fa manokatra fotsiny masom-panahin'ny olona hoe inona ny tsy mahatonga lafatra ny zavatra ataonareo anatin'ny fivavahana satria ilay fifadiana
eo amin'ny andininy vadiny fifadiana toy izany fa ozy nampasitrahako andro-pahorin'ny olona tena sy ampiondrika ny lohany takan'ny zozoro sy amelatra lampafisaonana raha ntaven'ny nofandriny moa zany va nataonareo fifadiana sy andro-kasitrahan'i Jehova zany hoe miafina ao anatin'izay araka ny resantsika eo zavatra ray ihany ange ny tenen'i Jehova ao anatin'ny fivavahana fifadiana ary ny fitandremana ny sabaty zany ve mozy nataonareo fifadiana sy andro-kasitrahan'i Jehova na raha dika zany ve ny fivavahana sy andro-kasitrahana Jehova zany ve ny fitandremana ny sabata zay ankasitrahan'i Jehova izy tsy manameloka eo anatrehan'izany fa mamerina ny olona ho amin'ny laoniny de nidirantsika eo amin'ny andininy fahenina sy fafito tsy iverenana lava e tsy zao va ny fivadiana zay ankasitrahako de namamy famatoran'ny faratsiana sy naborako ny feon'ny zioga sy ndefa ny mpahorinao afaka raha napatapaka ny zioga rehetra moa tsy nizara mofonao aninaona sy ampetranin'ny oro manjenjeny ary mba nafinao zay hitanao mitanjaka tsy rombelona amin'ny namanao ianao manoro hevitra am'izay Andriamanitra eo anatrehan'izay ary nazavaitsika hatrany amin'ny Jakoba toko 1:7-8 Matteo toko 5:10 makasika an'le fitsinjovana ny ory ny olona marary ny olona ao an-trano maizina ny olona naona sy mangetaheta fomba hafa ny tenenan'i Jesosy azy eny amin'ny Isaia 7:12 ary zay le fivavahana tena marina antoka andovana ny fiainana mandrakizay satria tsy maintsy na tena na tsy tena na inona tsy finoan'ny olona de Andriamanitra ny tompon'ny teny fariny ary tsy maintsy ho ravitra izy ho tontolo zao ity ka ny olona tafaverina ho amin'ny marina no vonjena fa rehefa minimana mpitsofina ny olona de izotra ny lalan'ny fahaverezana fa saingy misy valim-bavaka goavana zay nivakitsika amin'ny akapobeany nanomboka hatreo amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 11 zay rehetrarehetra zay fa raha izany ozy de hiposaka taka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao ho tonga faingana ny fahasitrananao famarinanao lohalalanao voninahitry Jehova vody lalanao am'izany de iantso ianao ary Jehova amaly eny anandratra ny feonao anao ary izy ianao hoe inty aho raha isoronao tsy eo aminao ny zioga sy ny fanondron'ny fanondro sy ny fitenenan-dratsy ary afonao aninaona zay anina tianao ka mahavoky ny ory ianao de hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavahanao ary ny aizipito ho tahaka ny tataovonana ary Jehova hitaridalanao mandrakariva sady avoky ny fanahinao amin'ny tany karakaina azy sy ampatanjaka ny taolanao de ho tahaka ny savoton-drano ianao sy ho tahaka ny loharano beboka o zay tsy mety ritra ary zay taranakao no anangana ny efa arava ela ary naorina hatry ny fomfahagola no amboarinao ary ianao de atao hoe mpamboatra ny rava mpamelon-dalana honenana amin'ny tany zay le valim-bavaka goavana be raha tapa-kevitra ka naiky ny toromarika apetraka Andriamanitra ary izy moa tsy maniry ho sitrana ny tsy maniry arovana manoloana ny toe-javatra sarotra fa fitinina eo amin'ny andininy 7:12 sy 14 zay manindry mafy aizanao hitanan'izany ny tena fivavahana marina de ny fitandremana ny sabata sy ny tena fifadikanana marina ary inona moa no mahatonga atsika nanindry an'izany rehetrarehetra zany mba renin'ny olona ary fantatry ny olona ve ny afatr'Andriamanitra tamin'ity taona 20 sy 20 ity nanomboka ny taona vaovao de nitomboka tamin'ny andro fafito ny fitomboa ny taona ara-baiboly tamin'ny andro fafito ny pasika tamin'ny andro fafito misy anton'izay rehetrarehetra zay Andriamanitra te hiantso ny olona hiverina amin'ny tena fivavahana marina arak'izay voalaza ny baiboly fa tsy araky ny foto-kevitra tazony ny fiangonana zay tsy mifanaraka amin'ny soratra masina ary zay no amtinany azy aty amin'ny andiny 7:12 sy 14 hoe raha miaro ny tongotrao amin'ny sabata ianao sy ka tsy manao zay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fafinaretana ary no amasin'i Jehova hoe mendrika ho ajaina ka manome voninahitra azy tsy mandeha amin'ny lalanao na manao zay tianao na miteniteny foana ravoravo amin'i Jehova ianao ary asandratra amin'ny avona amin'ny tany ianao sy hofanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao fa nivavan'i Jehova nefa ny teny ohatran'ny Jehova minina mihitsy raha tapa-kevitra ianao hiverina de io ny tombotsoa ray goavana
zay ho raisin'ny olona tafaverina amin'ny tena fivavahana marina. Kanefa Andriamanitra miteny amin'ny vanim-potoana rehetra araka ny resantsika tamin'ny farany, misy antony matoa natomboka ny andiny voalohany hoe izao ny fiantsonao fa aza tao malemy, azandrato ny feonao tahaka ny anjomara ka mbarao amin'ny oloka ny fahadsoana ary amin'ny taranaky ny Jakoba ny fahotany. Raha vao misy an'ity fitsofana trompetra na fitsofana anjomara ity dia zao ihany ny tadidio, misy loza mananotanina efa enjera ho amin'ny olona zay mitoetra ao anatin'ny fahadsoana sy ny fahotany. Ary matetika nefa raha mijery ny bokin'ny Joely tsika tamin'ny vanim-potoana nanazavana ny fifadikanana dia indraindray io loza io efa miatra takan'izay efa hitantsika tao anatin'ny telo taona tena nisongadiny io ary mbola mitohy mandraka ankehitriny zay loza mananotanina manjoty izao tontolo izao ity. Kanefa raha tonga ny loza misy ny maty ange fa misy nefa mbola velona, fa tsy afaka milaza zay velona hoe nankasitrahan'Andriamanitra matoa velona izy, ary tsy afaka milaza kotsika hoe zay olona tratry ny loza de olona tsy nankasitrahan'Andriamanitra, fa ho an'izay velona de fampieritrereta n'ireny zavatra rehetra rehetra reny mba tsy hanjeny ny andro lava, fa tampoka no hahatongavan'izany ary amin'ny ora tsy hampozina de zao mitsahatra ny fiainan'ny zanak'olombelona rehetra. Fa ho an'izay velona kosa na insitona lesona tao anatin'ny afatr'Andriamanitra na pitainy tao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe mety ho hafahafa amin'ny olona mieritreritra an'izany rehetrarehetra zany Andriamanitra ve tena fitiavana de avelany tranga eto amin'ity zao tontolo zao ity ny loza, fa tena avelany tranga satria efa niteneniny de melo zao ny famantarana ny fiavian'i Kristy. Firenena hitsangana hiady amin'ny firenena, fanjakana hitsangana hiady amin'ny fanjakana, misy horontany sy ny loza maro isan-karazany. Ary zany ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao, fanairana, trompetra tsofina, fa misy ny loza efa miatraka nefa ny amin'ny bokin'ny Joely koa zay loza miatra zay mba hiteraka fibebahana ho an'ny olona zay tsy mbola maty. Fa misy nefa loza mananotanina tsy mitsahatra hatreo ny loza, fa mbola misy loza ho avy foana. Kanefa melohan'izay loza zay de misy fiantsonan'ny olona hibebaka, misy trompetra tsofina. Ary zay no mahatonga ny afatra te amin'ny Isaia 7:20 mifandraika amin'ny zavatra tian'Andriamanitra apitaina amin'ity taona 2024 ity, trompetra tsofina daholo zany. Ary baka teny moa tamin'izany vanim-potoana zany tena nisy ny anjomara mitsofina, nisy ny trompetra mitsofina mba ho fanairina ny zanak'Israely mba hitodika amin'Andriamanitra. Fa amin'izao vanim-potoana zao misehatra ara-panahy le trompetra sy anjomara tsofina de reny loza mananotanina, reny fitorena ny filazantsara mampiomana ny olona reny natao hoe trompetra. Ary raha nytoe zavatra mitranga tao anatin'ny telo taona de efa tena trompetra marika ny fialanen'Andriamanitra. Tsy te handringan'Andriamanitra ary ny fandringanana eritreretin'Andriamanitra de ny fahaverezana mandrakizay de alefa ny reny rehetrarehetra reny fa mizaha toetra ny olona izy hiverina aminy ve ho amin'ny tena fivavahana marina, ho amin'ny tena fifadikanana marina, hiverina ao amin'le fitandremana ny andro fafito ve fa ninonina fomba ataon'ny olona ny hoerana fivavahana amin'ny andro sabata. Tsy teniko zany ao anatin'ny baiboly zany, tenin'i Jehovah zany. Ary ny fomba filazan'i Jehovah de zao tsy han'olombelona io sabata io, tsy han'ny jiosy io sabata io, tsy han'ny jentilisa io sabata io, fa ny filazany azy de hoe androko masina ozy ary amin'ny 17 sabata fafinaretana no amasin'i Jehovah hatrany amin'ny andro famoronana izy io amin'ny Jehovah io. Ary zay no nametrahany didy mba ho tandremany taranaka faramandimby, fa saingy lavin'ny olona le izy. Ary nefa io no fiverenana voalohany amin'Andriamanitra, miverina manaja ny andro fafito. Tena misy antony manokana mihitsy matoa tao anatiny reny toe-javatra rehetrarehetra reny Jehovah taonan'ny olona mba hisaintsaina ny amin'ny mahakasika ny andro fafito. Raha ny toe-javatra zay efa hitatsika hoe tsy tongatonga ho azy ange le andro fafito miverina ny telo tamin'ity taona ity. Kanefa ny zavatra nyresahantsika tamin'ny farany ny fanampon'ity satria tsy maintsy resaka ny fifadikanana isika,
fa vanim-potoana manahoana indray ty vanim-potoana hitsahantsika ty miditra ao anatin'ny volana septambra isika raha ny fanisan'andro amin'ny volana ara-baiboly de ao anatin'ny septambra sy oktobra koa no misy an'lay atao hoe volana fafito ara-baiboly zay misy ny afatr'andriamanitra lehibe de lehibe misy fifandraisany amin'izay hafa 8 ary misy fifandraisany amin'io afatra makasika ny sabata miveriny ny telo io makasika ny paska zay nitsindrina mafy teto mihitsy hoe ny paska de marika ny fahafatesan'i Jesosy Kristy ka tsy izy maty fotsiny zava-dehibe fa ny antony nahafatesany ary fantatry ny olona ve ny zava-miafina ao anatin'ny paska satria de tsy takona fenina amitsika fa betsaka ny fanendrina ao anatin'ny fanompoam-pivavahana hoe ny paska de marika ny fitsanganan'i Jesosy zay diso ara-tsoratra masina zay ary rehefa diso ara-tsoratra masina de tsy mitondra ho amin'ny lalan'ny famonjena mihitsy ary misy fifandraisany amin'izany ny Isaia 8:15 fa inona tokoa ny tena mampiavaka an'le volana fahafito raha nijerevana ny soratra masina de io volana fahafito io anisany misy baikon'Andriamanitra tokony ho tanterahan'ny olona ihany koa satria milaza fanompoam-pivavahana ray ngezabe zay ataon'ny olona atsirambina raha mijeritsika ny Levitikosy 9:12 de misy soratra hoe ny andro fanavotana somary lava ny fanazavana azy eto fa fitingoko fohy fotsiny mba hatakarantsika hoe miditra amin'izany tsika satria io volana fahafito io na ataony hoe volana tisry ny filazany azy ao anatin'ny baiboly de ao anatin'ny vanim-potoana io no anatanterahana ny andro fanavotana andro fanompoam-pivavahana andro fanavotana io fanompoam-pivavahana amin'ny andro fanavotana io a de misy fifandraisany amin'ny Isaia 9:15 any de hoe zao mafy ny fiantsonao azo atao malemy fa atao fitakany feon'ny anjomara mihitsy de aty amin'ny Levitikosy 9:12 ny hitatsika lohateny hoe ny andro fanavotana fa jerevantsika aloha ary am'le Levitikosy 13:20 lalàna ny amin'ny fanamasinana ny fotoam-pivavahana voatendrin' Jehova misy maromaro izy ireo fa ny zavatra ho resahantsika de ny andro fanavotana fanompoam-pivavahana tanterahana ao anatin'le volana fahafito zay amantarantsika hoe inona ny ifandraisan'izay amin'ny sabata ary inona ny ifandraisan'izay am'izao vanim-potoana zay iainantsika izao eo amin'ny 7:20 Levitikosy 13:20 manomboka eo amin'ny 7:20 fa azontsika vakino io zavatra rehetrarehetra io mba hatakarantsika ny olona moa kamo mandinika ny testamenta taloha satria raisiny ara-paky teny le izy de tsy azony de ohatrany hoe zavatra tsy ilaina tsony fa misy zava-panahy be dehibe ao ambadik'izay rehetrarehetra zay ary Jehova ny teny tamin'ny Mosesy osy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely ny andro voalohany amin'ny volana fahafito de ho andro fitsaharana ao anareo de fahatserovana amin'ny fitsofana trompetra ozy ho fivoriana masina zany hoe vao manomboka zany ny volana fahafito ara-baiboly io tenenina fa tsy le calendrier grégoriana ny volana tisry ary manodidididina ny volana septambra sy oktobra io amin'ity taona 2024 ity ny fetim-boany io volana fahafito io de ny andro fahafito 24 septambra ifo 25 septambra ohatran'ny misy zavatra ohatran'ny hafahafa raha ny fijery azy fa ho an'ny olona mandinika soratra masina de tsy tongatonga ho azy zay rehetrarehetra zay zany hoe raha ny tena marina zany de metomboka ao anatin'izay le volana tisry le fanompoam-pivavahana le andro fanavotana anisan'ny fanamasinana ny fotoam-pivavahana voatendrin' Jehova de amin'ny andro voalohany amin'ny volana fahafito izy de ho andro fitsarana ho anareo sy fahatserovana ny fitsofana trompetra inona moa natao hoe fitsofana trompetra fanairana mba ahatonga ny olona hiverina amin'Andriamanitra satria misy loza mitatao misy loza mitatao misy anton'izay
ary io loza io miantona ary tsy tongatonga ho azy io loza io fa matoa misy loza miantona de misy fiodinanao, misy fandavana ny tenin'andriamanitra ao, misy tsy firarahina ny famarina ny tenin'andriamanitra ao, misy fanitsakitsahana ny famarinan'andriamanitra ao, de mitsokatra mipetra zay famondram-po an' Jehovah Andriamanitra. Manaitra izy aloha tsofony trompetra mba horehan'ny olona, mba hatonga ny olona ho tonga say avy am' Jehovah zany, hatonga ny olona hitodika ka hiverina aminy. De misy fifandraisana amin'ny Isaia 7:20 zay fitsofana trompetra zay, ary zay mitovy am'le hoe na trompetra tsofina na anjomara de milaza fanairana. Hitatsika zany tany amin'ny Ezekiel, raha iverenantsika kely any am' bokin'ny Ezekiel tamin'ny vanim-potoana zay nanirahana ny Ezekiel mba hitory ny famarinana, hitondra fiverenana ny olona ho amin'Andriamanitra. Vakitsika ny Ezekiel 3:13 fanaterana no nanendrena any Ezekiel mpaminany, tsy mametraka ny tenako Ezekiel fa ny olon'Andriamanitra rehetra zay mitsokatra mipetra zany hoe manaitra ny olona mba hiverina am' Jehovah de mipetraka eo mitoerany Ezekiel. Petsaka nefa ny olona misantoka ho Ezekiel fa le trompetra tsofiny trompetra anitsaka ny lalàn'Andriamanitra, anitsaka ny didin'Andriamanitra. Fa mila mamantatra ny isam-batan'olona eo anatrehan'izay hoe le Ezekiel reko fanoteny ve Ezekiel tena mitondra marina ny feo an' Jehovah. Ezekiel 3:13 ny 1:1 ka hatramin'ny 5. Satria andro fitsofana trompetra, le andro fanavotana, inona le fitsofana trompetra na fitsofana anjomara ry amin'ny Isaia 7:20 ary tonga tamiko ny tenin'ny Jehovah nanao hoe ozy ry zanak'olona mitenena amin'ny zanaky ny firenenao ka lazao aminy hoe raha mahatonga sabatra amin'ny tany anankiray ary ny tompo tany maka lehilahy anankiray eo aminy ka manendry azy ho mpitily ary hitandra lehilahy fa indro avo ny sabatra ka mitsoka ny anjomara ampitaitra ny olona izy nefa tsy mety taitra zay mandre ny feon'ny anjomara, de tonga ny sabatra ka mandrimpaka azy de eo andohany ihany ny rany, nandre ny feon'ny anjomara izy ozy nefa tsy nety taitra, ho ao amin'ny ihany ny rany, fa raha nety taitra izy de ho navonjy ny ainy ihany. Fa raha hitan'ilay mpitily kosa fa indro avy ny sabatra nefa tsy nitsoka ny anjomara izy ka tsy nitairina ny olona ary tonga ny sabatra ka mandrinkana ny olona ao aminy de maty ny eliny ihany izy nefa ny rany de adiniko amin'ny tanan'ilay mpitily. Zay le fitsofana anjomara, fanairana ny olona fa misy loza. Ary inona ny tanjona an-kendreny ho an'ny olona zay mandre le anjomara na ny trompetra tsofina, raha nanaiky ho taitra izy de voavonjiny ny ainy, de tsy adinina am'le mpitily zay namaitrahan'Andriamanitra andraikitra mba hitsoka ny trompetra sy hitsoka ny anjomara. Fa raha le olona nametrahana an'izay andraikitra zay efa fantany fa misy loza kanefa tsy nampitaitra ny olona de ho adinina amin'iny le milaza azy ho Ezekiel iny ny fandringanana an'ireo olona reo. Ary zay no mahatonga atsika hoe tena namafy ara ny zavatra tokony ambara, zavatra vaovao tsy ren'ny olona, tsy miainan'ny olona. De zao matahotra sao adin'Andriamanitra amin'ny tena hoe nahafantatra ny marina ianao kanefa tsy nanambara ny marina, kanefa rehefa toriana ny marina, tsofina ny trompetra sy ny anjomara fa le olona ny tsy mety taitra, tsy mba manery ange io Andriamanitra io tahaka an'izay ambaratsika eto hoe ny tenin'Andriamanitra zay entina eto tsy misy fanerena akory na de mikely ara, fa ambara fotsiny marina trompetra tsofina zay taitra taitra, zay tsy taitra tsy taitra. Kanefa Andriamanitra mamindra fo mba tsisy olona ho afaka hiteny am'izay vanim-potoana zay hoe tsy nahalala zay. Ary io zavatra nambaran'i Jehovah ihany keo tamin'ny afatra ny menany Ezekiel 2:2, Ezekiel 2:2 ny 1:3 sy ny manaraka hoe aroa izy tamiko ry zanak'olona maniraka anao any amin'ny zanak'Israely aho, eny ho amindreo jentilisa-piodina zay efa niodina tamiko, izy sy ny razana de samy efa nanomota tamiko avokoa mandraka androany. Rehefa tena jerevana angeny ny afatra zay toriana de tsy mipetraka ho amin'ny mpivavaka fotsiny, tsy mipetraka ho an'ny Israely fotsiny, fa
mivantana koa am'izay ntilisa zany hoe ho any zao tontolo zao tsy maintsy mahare ny famarinana izy ambara ho aminy ambara ho aminy zany hoe ny fitoriana filazantsara tsy natao fotsiny o amin'ny fiangonana misy fahadisoan'ny fiangonana indraindray atsika efa mahalala fa ny fitoriana ave tsy hoany tsy mahalala ny fitoriana amin'ny andro farana de miverina aloha voalohany indrindra ao anatin'ny fiangonana ndrao de mandeha anjambana izy ndrao de diso ny zavatra toriana satria ny mission amin'ny fiangonana de toro ho any am'izay ntilisa de izy aloha mila miverina ho amin'ny famarinana vao zay vao mandeha hitoro marina fa sao de zavatra diso ny toriana de vao maika hitaona ny olona ho any amin'ny fahaverezana de ambara zay ary ho any amy zanaka mahafiandrina sy mahadipo no anyrahako anao izy ary ianao anao amin'io zao ny lazain'ny Jehovah tompo ary na iaino izy na tsy hainy fa taranaka maditra izy de fantany fefa nisy mpaminany tao aminy ny zavatra nisy zany de zao mba ho vavolombelona fotsiny fefareanao ny marina fa ianao manana safidy na ety taitra ianao na tsy ety taitra fa tsy afaka miala olana intsony eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana anankiray voatendrin'Andriamanitra hoe za tsy nalala nambara taminao ny marina nambara taminao ny tena fivavahana marina nambara taminao ny tena fivadikanana marina nambara taminao ny tena fitandremana ny sabata marina resy lahatra ianao safidinao tsy resy lahatra ianao safidinao fa ny tenin'Andriamanitra tsy miova mihitsy fa tsy maintsy ho tanteraka arak'izay na ny rahan'Andriamanitra azy zay ka ny fitsofana trompetra de mitovy am'le Isaia tany fahavalo amby dimapolo izao mafy ny fiantsonao izy fa aza tao malemy asandrato ny feonao ho tahaka ny anjomara mba ho fanairana zany de io mifandraisana am'le andro fanavotana ka raha tsofina ny trompetra midikan'izay Isaia fahavalo amby dimapolo mira fa nipompivavahana ny fanavotana mariky ny fialanen'Andriamanitra amin'ny olona satria ho azavaitsika inona zavatra mitranga amin'io andro fanavotana io inona fa nipompivavahana tokony ho tanterahana ary mba afahatsika koa mamantatra fa nipompivavahana manahoana ny fampipompivavahana tokony ho tanterahana amin'ny andro farany ary miankina am'izay no entsika mandinika ny tenatsika no entsika mandinika ny fivavahana zay arahantsika no entsika mamantatra ny doktrina misy ao anatin'ny fiangonatsika mifanaraka am'le antso ataon'Andriamanitra ve zany rehetrarehetra zany satria mety ho vaovao aminao mandre zay le hoe andro fanavotana zay ny fampipompivavahana arabaky teny tam'izany vanim-potoana zany isaky ny volana fahafito de mihiditra ho am'izay de ozy ny lazainy aty hoe mitenena Levitikos toko fahatelo amby roapolo mitenena amy zanak'Israely hoe ny andro voalohany amin'ny volana fahafito de ho andro fitsarana ao anareo fahatserovana amin'ny fitsofana trompetra ho fivoriana masina aza manao tao zavatra kory ianareo fa manatera fanatitra atao amin'ny afo ho an' Jehovah vo miresaka an'izay hoe aza manao tao zavatra kory zay ianao de ohatrany mahatsiaro le didy ao anatin'ny sabata ihany zany hoe misy fampirenana ny olona ao amin'ny sabata ihany ankolaka ao anatin'izay teny zay raha vakitsika ny andiny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby telopolo ampahany fotsiny no raisitsika fa hitondra fanazavantsika moa ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe amin'ny andro fahafolo am'izany volana fahafito zany de ny andro fanavotana ozy isy fivoriana masina ao anareo ary ampahory ny tenanareo ianareo ka natitra fanatitra tao amin'ny afo an' Jehovah aza manao raharaha kory am'izany andro zany fa andro fanavotana zany ozy anaovana fanavotana ao anareo eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra reo fa ny olona rehetra zay tsy mety miory am'izany andro zany de ho fongorana tsy ho amin'ny firenena ary ny olona rehetra zay manao raharaha kory am'izany andro zany ho fongorana tsy ho amin'ny firenena aza manao raharaha kory ho lalàna mandrak'izay amy taranaka ao hatramin'ny taranaka faramandimy zany eny am'izay rehetra honenanareo ho tena andro fitsarana ao anareo ary ampahory ny tenanareo ianareo amin'ny andro fahasivy amin'ny volana rehefa ariva ka hatramin'ny ariva ka hatramin'ny ampitso ariva no hitandremanareo ny andro fitsaranareo mbola somary sarotsarotra zany rehetrarehetra zany
fa zay tena asongaditsika hoe inona ny zavatra mitranga aminao ao anatin'izay andro fanavotana ary ny teny mety vaovao amintsika de le hoe fampahoritena. Ino moa natao hoe fampahoritena de raha mijery fomba nataon'ny olona taty amin'ny Isaia 7:20 isika de naveriny Jehova fa fomba ivelany fotsiny nataon'ny olona tamin'izay ny 5 no fifadiana toy izany va nankasitrahako izy de andro fahampahorin'ny olona tena sy ampindrika ny lohany takany zozoro sy amelatra lamba fisaonana rarahany daveniny nofandrina noho izany va no ataonao hoe fifadiana sy ankasitrahan'i Jehova, zany hoe misy fahamarinana ambaran'i Jehova ao anatin'izay fa le baiko aty amin'ny Levitikos 3:20 hoe ampahorony tena ny olona fa ny olona zay tsy manaiky miory de ho fongorana tso amin'ny firenena, zany hoe ho faty na ho tonga amin'ny fahaverezana, zany hoe le olona tsy mety mifadianina ny dikany. Ny fampahoritena resahana eto de le fifadikanina sitrak'Andriamanitra tiany ho tanterahan'ny olona, ny olona tsy mety mifadianina de tsika nefa nahita Isaia 7:20 ny fifadikanina ge mira fivavahana marina, mira fitandremana sabata marina de azo adika fa ny olona zay tsy mety mitandrina ny sabata de fongorana so amin'ny firenena, ny olona tsy mety mifadianina fongorana amin'ny firenena, ny olona tena tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fivavahana ho fongorana tso amin'ny firenena. Fa inona zavatra ho ataon'i Jehova io andro fanavotana io de io ny fotoana voatendrin'i Jehova hanavotana ny zanak'Israely. Aty amin'ny Levitikos 9:20 ny 9:7 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:430 de jerevy tsara ary zao no lalàna mandrakizay miresaka andro fanavotana ihany amin'ny andro 10 amin'ny volana 7 de aonka ampahorin'ny tenanareo ianareo, zay le atao hoe fifadikanina ary tsy hanao raharaha akory ianareo, zay le fitsarana na ny tompon-tany na ny vahiny eo aminareo fa amin'izany andro zany no hanaovana fanavotana ho anareo, hanadiovana anareo ka de adio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehan'i Jehova ianareo ho tena andro fitsarana ho anareo zany ka ampahoriny tenanareo ianareo ho lalàna mandrakizay zany. Ary mpisorona zay hosorona sy atokony ho mpisorona isoloany rainy de hanao fanavotana ny tafin'ny fitafiana rongony fotsy izy de ny fitafiana masina de hanao fanavotana ao amin'ny fitoerana masina izy so antranoilay fionana sy ny alitara sy ny mpisorona ary ny olona rehetra amin'ny fiangonana ho lalàna mandrakizay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isa-taona ahafahany amin'ny fahotany rehetra. Mbola arabaka teny ny raisitsika ao anatin'izany fa mbola hitomo ny fanazavana inona ny lanjany zany andro fanavotana zany ary inona no ifandraisany amin'izao andro tsika zao, inona no ifandraisany ny amin'ny fivavahana farany tokony ho tanterahan'ny fiangonana amin'izao andro faran'izao. Rehefa hitatsika ny zava-miafin'ny andro fanavotana de anjaratsika amin'izay mandiny teny tsy tongatonga ho azy ny zavatra rehetra nisy de atao amin'ity zao tontolo zao ty fa misy antony avokoa reny trompetra mitsofina rehetrarehetra reny sabata ny veriny iny telo zay mbola ho jerevantsika satria sy mariditra kely amin'ny fanazavana an'io andro fanavotana io tsika manaraka de tsy afa-misaraka amin'io andro fanavotana io zavatra mitranga nanerina n'izao tontolo zao tao anatin'ny telo taona tsy afa-misaraka amin'io andro fanavotana io ny Isaia 7:20 zay nyresahantsika hoe azotsika resahana tsara mazava tsara indray zany hoe ny fivavahana marina, ny fivavahana fivadikanina marina, ny fitandremana sabata marina mira tena andro fanavotana avy amin'i Jehova. Voninahitro an'Andriamanitra rerany a vavakisika Jehova Andriamanitra raha eo de misaotra anao izahay ny amin'ny famindram-po lehibe zay aseho anao anay satria isan'andro san'andro de mampiseho zava-baovao tsy fantatray ianao, tsy hoe niangatra ianao ka tsy fantatray zany hatramin'izay fa tonga ny vanim-potoana hitsofana ny trompetra, tonga ny vanim-potoana hantombotra ny fiavian'i Kristy ary efa mitranga avokoa ny famantarana rehetra nambarany tsy tiana ho ringana izahay de manomboka mitsoka ny trompetra ianao maniraka ny olonao mampitsoka ny anjomara mba hampitaitra ny olona fa nainao masina anao ka hiasa ao anatin'ny olonao tompo mba hahay mihaino ny feonao ao anatin'izany rehetrarehetra zany matoko sy mino fa
hitondra fivaliana sy fanantenanao anay ny fahafantaranay ny marina misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy amen. Anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.